Ikarakara ny hetsika salon malagasy de la solidarité internationale andiany voalohany ny Institut d'études politiques de Madagascar ny fasiambifolo sy faharoapolo ny volana jona ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny fandaharan'asan'ny IEP au CRMS moa na Observatoire et Centre de ressources malagasy de la solidarité ity hetsika ity. Salon io dia hetsika anankiray ampirantiana ireo société civile amin'ny ankapobeny ary ihany koa ireo agence d'exécution de l'État izay manao ny asa fampandrosoana eto Madagasikara. Ao anatin'izany société civile izany dia misy ny plateforme, misy ny fondation, misy ireo association, misy ireo ONG samihafa izay ilaina amin'izao fotoana izao ny mampiranty satria ireo no azo lazaina fa kitro anankiray ahafahana mampandroso ny fiarahamonina eto Madagasikara. Ny hetsika dia mizara anaky efatra. Eo ny fampirantiana, eo ihany koa ilay conférence débat, eo ihany koa ilay ataontsika hoe forum amin'ireo association ary ny farany fa efatra dia momba ny formation. Ny IEP Madagasikara moa dia fantatsika fa ivitoerana fampianarana ambony sady ivitoerana fikarohana ihany koa. Dia anatin'izay asa izay natonga na hetsika hanao an'izao fampirantiana sy fampianarana sy conférence débat zao mba hisy hevitra hivoatra ao anatin'ny mandritra ny hetsika ka ahafahana mampandroso ireo société civile izay azo lazaina fa tena kitro anankiray ny fampandrosoana eto Madagasikara.